Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmenavatsiravakitratra ty alatsinainy efa fitambin'ny folony volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasinina araka ny lioka toko faroambifolo lioka toko faroambifolo andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo lioka toko roambinifolo andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo vakitsika aminaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra ny jironareo areo ka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy ka noho ny tonga sy mandodona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia ampipetraka azy ihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fantaro izao fa raha fantatry ny tompontrano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny trano ho tamina. Dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora izay tsy ampoizy anareo. Ray masonao manao masinina amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiavian'ny tompo moa no resahina na ambaran'ny mofinaina amin'ity volana novambra ity. Ny antony dia satria tsika miomana amin'ny antsoina hoe advento na ny fiavian'ny tompo noho ny krismasy. Marina loatra fa ny krismasy dia fahatsiarovana ny fiavian'ny tompo tamin'ny nofo. Adventus incarne hoy ny teny latina na ny mahazatra ny fiangonana tany am-piandohana. Fa ho avy kosa ny fiavian'ny tompo amin'ny voninahitra adventus in gloria izay miandry ny fiavian'ny tompo isika amin'ny voninahitra fahatsiarovana ny fiavian'ny tompo ara-nofo ny krismasy. Fa ao anatin'izany kosa nefa isika dia miandry ny fiavian'ny tompo amin'ny voninahitra eny amin'ny rahoalanitra araka nefa nampanomana an' Jesosy antsika hoe ho avy ny zanak'olona. Ity mofinaina repetantsika antsika ity andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo amin'ity toko faharoambinifolo ity dia mampianatra lafin-javatra roa na telo mazava tsara ny amin'ny ataontsika hoe fiavian'ny tompo. Voalohany indrindra dia tsy maintsy ho avy ny tompo, tsy maintsy hiverina ny tompo. Ny atao hoe tsy maintsy dia izao tsy maintsy n'Andriamanitra, izany hoe tsy edikevitra, tsy salasalana. Ary dia tsy maintsy ho avy ny tompo, tsy edikevitra io, tsy salasalana io, ho tanteraka io. Indray ny olona vokatry ny ireo fampianarana mitranga etseroa indrindra ny fampianarana ndro tsy mino dia mieritreritra amin'ny antitsy izany fiavian'ny tompo izany tsy misy izany. Ny lanitra mety miara-mety ny mpanao ny siantifika fa tsy maintsy ho takona tsy maintsy ho maizina io masoandro io hivolana ho rasa menamena be fa afaka firy miliary d'années zany afaka 2 milliards d'années firy milliards d'années fa tsy hoe arak'izay fiavian'ny tompo lazain'ny baiboly. Tsy hoe na lisy tsy hoe na mino na tsy mino ny olona tsy hany olana fa izao na mino ny olona tsy mino ny olona tsy maintsy ho avy hiverina ny tompo. Hiverina ny tompo ary izay no mahatonga antsika miezaka manao ny tsara satria fantatsika fa marina fa miezaka maha-olombelona tsika fa ny fahasoavan'ny tompo no mahatonga antsika afaka manao ny tsara. Dia miezaka sika manao ny tsara satria fantatsika fa tsy maintsy hiverina Jesosy. Marina ny tenin'Andriamanitra, marina ny tenin'i Jesosy, marina ny lazain'ny baiboly fa tsy maintsy hiverin'i Jesosy. Fa ny faharoa dia izao tampoka hifiverenan'i Jesosy io. Tampoka hifiverenan'i Jesosy io. Io ambarana io manao hoe miomana fa ho avy ny zanak'olona amin'ny ora tsy ampoizinareo. Izy alay ianareo ny mpino. Ny mpino zany ho ampiomany ny tompo io hoe tsy maintsy ho avy izy. Ary le fahatongavany dia tsy ampoizina.
be dibe ireo olona nanao kajany hatrany amin'ny taonjato fa 2020 nanao kajy hoe am'izao Jesoa ny tonga am'izao ny verina ny tompo niainga fa miboky ny Daniela hoe fetrandro telo miapetsasaky ny fetrandro niainga fa miboky ny apokalipsy arivo taona be dibe ireo kajikajy nataon'ny olombelona hoe ho avy Jesoa amin'ny taona ohatr'izao amin'ny ora ohatr'izao fa Jesoa hoe te mampafantatra antsika pino fa tsy ampoizina ny saitsika tsy tokony hifantoka any amin'ny kajy fiaviany Jesoa fa hifantoka any amin'ny finoana sy ny fahavonona hiandry ny fiaviany afako tsy maintsy ho avy Jesoa ary aza manaiky fitahiny zao karazam-pampianarana rehetra zao fa tsy maintsy ho avy izy ary tsisy mahafantatra ny fiaviany tsy zava-dehibe amintsika raha teo ny fikarohana ny hoe rovina izy ho avy taona firy izy no avy zava-dehibe ry zao ny fahavonona itsehana azy ary re mampiditra ny lafi ny fahatelo eto ny hoe raha tsy maintsy ho avy Jesoa ary tampoka ny fiaviany de inona nataotsika fiomanana ho Jesoa manao hoe aoka isikina ny valahinareo zay rehitra ny jironareo fahavononana miandry an' Jesoa mirehitra ny jiro ina dikany mirehitra ny jiro miasa ao anatin'ny aizina ho arin'ny lioka amin'ny aizina zao tontolo zao de mazava tsara ny tenin'ny Jaona mandehana raha mbola manana ny mazava hoarina amin'ny haizina zao tontolo zao haiziny ny fakalana haiziny ny akamona haiziny fitiavatena haiziny fitiavam-bola haiziny ny fifanjanana haiziny tsy fandraisana andraikitra haiziny tsy fijoroana haiziny tsy fananana rispo be dibe ny karazany haizina mandrakotra izao tontolo zay mahatonga ny Isaiah miteny hoe haizy-pito mihitsy manarina ny firenena tsy haizina andre mandeha amin'ny taolo de hoe haizina impito ny diany hoe haizina impito amin'ny taolo de zao milaza hoe haizina tsy fankahitana mihitsy haizina tsy fankahitana de olona mifanakaiky ary tsy mafankahita haizy impito manarina ny firenena ho Isaia ary tsy afa am'zany mihitsy ny fiainany zanak'olombelona haizy pinto mihoatra niny fito ary marina fa fanoharana ny fito fa mety mihoatra niny fito ary haiziny abadona haiziny fitiavatena haiziny anoanana haiziny fahantrana haiziny faharavan'ny tontolo iainana haiziny ny korotam-piainana isan'andro haiziny be dibe reo karazan-kaizina de inona no afarany tompo ao anatin'izany haizina zany tsika miandry ny fiavian'ny tompo anaiky ho azon'ny haizina ve satria rehefa ao anatin'ny aizina de tsy afaka miasa rehefa ao anatin'ny aizina dia tsy afaka manao na inona na inona de hoy Jesoa ary eto aoka hirehitra ny jironareo aoka hirehitra ny jironareo zany hoe aza manaiky fehezin'ny aizina ampirety ny jiro mba ho resy ny aizina na inona mety ho herin'ny aizina de zao raha vao mirehitra ny jiro de mandositra ny aizina tonga ny hazavana ny hevitrany refako manara de tsotra miasa inona lay jiro ny finoana inona lay jiro ny fitiavana an'Andriamanitra inona lay jiro ny fanompona an' Jesoa inona lay jiro ny fitiavana amana dia ao anatin'izany fotoana tsy maintsy hatongavan'i Jesoa zany tampoka hatongavan'i Jesoa eny amin'ny raha manlanitra hitsara ny velona sy ny maty zany de zao ny taonantsika izy hiambina inona ny miambina ampiasao ny fanomezam-pahasoavana mivavaka mametraka ny fiainana operan-tan'Andriamanitra de manao ny asa fivelomana ao anatin'ny fahamarinana manao ny asa fivelomana ao anatin'ny fitiavanamana sy fibanjinana ny fiainako avy ao anatin'ny fanantenana ny hoe miandry an' Jesoa tsy hoe tsy manao ninina akory fa ny miandry an' Jesoa de miasa amin'ny finoana ataonao ny asa fivelomanao ampiasainao ny talentanao ataonao ny asa fanompona ao anatin'ny finoana ao anatin'ny fiaretana ao anatin'ny fahamarinana sy ny fitiavana an'Andriamanitra afaka malala engany am'izao akatoky ny krismasy efa ho avy zao raha ivorona eo iorona tsara ao amin'ny tompony finoanao ary atsaranao fa io Jesoa zay notompoinao io Jesoa zay nekenao ho tompo sy mpamonjy io hiverina io hamantatra anao ary am'izay fotoana iverenana eto dia hiteny aminao izy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao satria nahoana satria mahitanao eo am-piambenana izy mahitanao ao anatin'ny asa tsara izy mahitanao miaritra amin'ny fanompona mahitanao miaritra amin'ny fitiavanamana de hiteny aminao izy ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao
ivavakasika tompo am'zaranao zahay fa am'izao fiandohany ny herinandro zao de ampatsahivinao zahay fa tsy maintsy ho avy ianao ny teninao nanafatra fa tsy maintsy ho avy ianao ary ho avy hitsara ny velona sy ny maty ho avy hitsara izao tontolo zao ankehitriny de mpisolo vava ianao misolo vavanay eo natrean'Andriamanitra ray mifona ho anay fa ho avy kosa ny fotoana hisehompy tsara ianao de ampioman'ny fonay tompo miandry ny fiavinao zahay de to aminao hiandry amin'ny fitiavana hanompo amin'ny finoana hanaradianao hanao zay sitraponao da eo ary-terinandronay vao manomboka ty tompo malala ho herinandro ahatsiarovanay fiainana miankina aminao Andriamanitra ahatsiarovanay fiainana feno fifaliana miaraka aminao ka tsy hisalasalanay ny amin'ny fitiavanao eo anay ny herim-pana androso ho tsara amin'ny fanomponanao de aza mahafoina masaraka anay no tompo raha kovy ny fahasoavanao ity herinandro ty aombiazanay ifalianay hitiavanay ianao am'izay mety mampalahelo anao nataonay de avelaony helokay tompo amindreo fozahay jereo nisa tokantrano jereo nisa ambatan'olona jereo Jesoa nisa tokantrano manaraka zao mofinaindrao ampanjakao amin'izy ireny ny fanambinany ny fahasoavana satria Andriamanitra azo antoka ianao misaotra Jesoa amen